aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra manao asa fitoriana. Andriamanitra manao asa fitoriana. Zany no asongadiny mofinainantsika ao amin'ny Salamo 19.1-6, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra, ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny anefa, tsy rezay feony. Efa mivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainany, ary ny teniny dia miatra amin'ny faran'izao rehetra izao. Tranolay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy, ary ny masoandro dia tahaka ny mpapakabady mivoaka ao amin'ny trano fandriany. Samy mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin'ny alehiny izy, any amin'ny faravodilanitra amin'ny fiposahany, ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa, fa tsy misy takona amin'ny hafanany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andriamanitra manao asa fitoriana. Mibanjina lohahevitra vaovao isika amin'izao volana vaovao, volana septambra taona 2022 zao riavako malala. Volana izay mibaiko atsika hitory ny filazantsara, mitory teny amin'ny firenena rehetra, koa satria lehibe loatra ny asa misiona na ny asa fitoriana, dia tazantsika eto amin'ity mofinainty fa Andriamanitra mihitsy no mirotsaka tsehatra amin'ny asa misiona. Andriamanitra mihitsy no manomboka ny asa fitoriana, ka dia nataony tamin'ny alalan'ireo zavaboary zany. Fantatsika loatra fa lehibe loatra Andriamanitra, ary lehibe tahaka izany koa ny fahariana nataony. Ary ireo asa noharian'Andriamanitra dia manambara azy Andriamanitra avokoa. Koa ny zavaboary sy ny voninahitr'Andriamanitra izay mamirapiratra amin'ny voariny dia maneho ny fahalehibeazan'izy Andriamanitra. Dia hitantsika eto fa mirotsaka an-tsehatra maneho ny voninahitr'Andriamanitra avokoa ny voariny rehetra, ny lanitra, ny habakabaka, ny andro, ny alina, ny masoandro, ny tany sy izay rehetra eo aminy. Koa satria maneho ny voninahitr'Andriamanitra avokoa ny voariny rehetra, dia midika izany fa maneho ny maha izy azy Andriamanitra ny voariny. Raha ny marina kokoa dia hitantsika fa mitory azy Andriamanitra, ny fahatsarana Andriamanitra avokoa ireo voariny ireo, mba tsy ilazantsika koa aza fa Andriamanitra mihitsy no miasa. Andriamanitra no maneho ny heriny sy ny voninahiny amin'ny alalan'ireo zavaboary ireo. Raha aka ohatra isika ny voalaza manokana ny herin'ny masoandro manomboka ny andininy fahaefatra sy ny fahadimy ary ny fahaenina. Ilay masoandro izay mitondra hazavana, mitondra hafanana, lay lehibe hatrany amin'ny farany vodilanitra ka hatrany amin'ny farany koa izay tsy voafetra, dia tena maneho
an'Andriamanitra, zany hoe Andriamanitra mihitsy ilay masoandro ny fiainantsika, ka manazava ny fiainantsika, ka manafana ny fiainantsika, ary tsy misy fetra ny famindram-pony, ilay Andriamanitra masoandrontsika. Ao anatin'izany ry havako malala dia hita taratra fa manao dingana mialoha lalana ny asa fitoriana rehetra Andriamanitra. Izy Andriamanitra mihitsy no manambara ny tenany aloha, mitory ny tenany, mitory ny fahatsarany, mitory ny voninahiny, mitory ny fiandrianany. Ary manaraka ny fitoriana izay ataony, ny voariny rehetra izay voatanisa teo. Tsarovy ry havako malala fa isika olombelona dia isan'ny voarin'Andriamanitra ary nambara mandrakariva fa tsara indrindra tamin'izay noharian'Andriamanitra. Izany no mahatonga antsika ihany koa hanao loha laharana ao aorianan'izy Andriamanitra, hitomban-dahy amin'ny fitoriana ny filazantsara, dia nomeny Jesosy atsika ny baiko hitory teny amin'ny firenena rehetra, anao mpianatra ny firenena rehetra, andeha ho any amin'izao tontolo izao, eny hitory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Isika ilay voary, ilay tsara indrindra amin'ny voary, ilay efa natao ambany kely no Andriamanitra, no nomena izany hery sy fahefana anambara ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Ao anatin'izany ry havako malala dia tsy maintsy hibanjina mandrakariva ny fahatsaran'Andriamanitra ao amin'izay nohariany ny fitoriana filazantsara ataontsika. Misarika ny saintsika ary mba tsy ho diso fijery, mba tsy ho diso hevitra ny ety amin'ny fiainana ety amin'ity izao tontolo izao ity, mba tsy ho titena isika, tsy hihevitra afa-tsy ny heverintsika fa ho tsara sy ny mahasoa antsika, ny heverintsika ho tombotsoa antsika manokana, izay heverina fa confort ho an'ny fiainantsika ihany no banjintsika matetika. Adinontsika ny miandrandra, adinontsika ny mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra nohariany izay manodidina ny fiainantsika, ny masoandro vaovao, ny rivotra madio, ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo zavaboary rehetra manodidina antsika. Andao ry havako hibanjina ny natiora sy ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatiny isika, fa efa fitoriana ny filazantsara zany, ny fanekentsika ny asan'Andriamanitra ao anatin'ireo voary, dia efa fitoriana ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny Andriamanitra mpahary azy. Mpanjino ary Andriamanitra, lay efa naniraka ny tenany tetỳ amin'izao tontolo izao, lay efa nanao asa misiona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, efa nialoha lalana ny fitoriana izay ataontsika fiangonana. Ary isika kosa hitomban-dahy, hiazakazaka anaraka izany firotsahana tsehatra nataon'ny tompo izany, satria voary ambony ny voary rehetra isika ahitana ny fahatsaran'Andriamanitra. N'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Saotranao izay Andriamanitra fa nomenao tombonandrom-pahavelomana na tratra indray izao volana vaovao, volana septambra izao. Misaotra ny amin'ny famindramponao aminay ka hitehirizanao anay amin'ny fitiavanao, amin'ny famindramponao amin'izao volana vaovao izao koa aza. Dia mametraka izay Tompo eo ambany fahasoavanao, ny fiainanay tsiraray avy, ny momba anay rehetra, ankininay apetrakay ampelatananao. Apetrakay aminao ity volana ray manontolo ity,
ny fiainanay rehetra, ny asanay, ny fianaran'ireo zanakay, ny fanomponay, ny mombanay sy ny fanahinay, samy apetrakay ampelantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.